Faly miaravatsika indray amin'izao mbola samy nomeny tombotombonandro indray amena dia hijoro vavolombelona amintsika ny amin'ny afony fanahy masina haivavaka aloha tsika alohan'izany rehetrarehetra izany. Andriamanitra tompo rainay tsara indrindra, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, mbola misaotra midera mankalaza anao Jesosy satria menao fofinaina foana izay isaoranay anao manokana minitra segondra ny tombonandro izay omenao anay nomezanao anay fofinaina mbola afany miantso ny anaranao. Koa ankehitriny Jesosy raha hitondra ny fijoroana vavolombelona eto dia mangataka ny fanahinao masina mahery Dato. Iteny eto ny fanahinao masina nokatra ny fo amam-pananay, mba tena hoe andraisanay an'izany teninao izany, tsy amin'ny fahazarana, tsy amin'ny fahaizanay olombelona na amin'ny fahalalànay, fa ho raisinay amin'ny fanahy satria ianao Andriamanitra dia fanahy. Ho raisinay amin'ny ara-panahy zany ka ankatoavinay, ka dia misaotra indrindra fa hiteny aminay indray ianao, misaotra indrindra fa ampalalana izay rehetra tsy fantatra indray ianao Jesosy amin'ity androandroany ity. Koa miteneny ianao ampiaino tsirairay avy amin'izay rehetra nambaranao, nampahafantaranao ny eksperiansy nampanlalovanao ahy Jesosy, ary tsy ho ahy zany fa ho an'ny mpiaino, ho anay rehetra izay mangetaheta. Da dia misaotra ny Jesosy malala. Amen. Ny fijoroana vavolombelona hoentiko moa zany dia ny amin'ny afon'ny fanahy masina, fa alohan'izay dia mamaky tenin'Andriamanitra tiako raha ho vakintsika ny tenin'Andriamanitra atao Matio 2:3-1 amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany aho. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Halleluja. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany nitondrako ny fijoroana vavolombelona ho voninahitry ny Jesosy irery ihany. Ny afon'ny fanahy masina dia tsy mandoro atsika satria tsika zanany, tsika no tempolin'ny fanahy masina, tsy mandoro atsika ny afo. Andriamanitra dia afo mandevona, afo mandoro. Raha ohatra ka tena hoe haneho ny heriny sy ny voninahitrany dia mandoro tokoa ny afony. Ho an'ny fahavalo Satana tsy mahazaka an'izany fa may izy. Raha ohatra ka isika nomen'Andriamanitra hery ny fahefana, efa tsika manao le combat, le délivrance, mandroaka ny devoly, dia efa tsika mandroaka an'ilay devoly dia mahary efa mampiasa ny afo ny herin'ny fanahy masina tsika dia may izy ireo satria afo mandoro ilay afon'Andriamanitra, ilay fanahy masina. Amen. Dia ao anatin'izay ilay mandoro zany an'ilay fahavalo tsy zakan'izy ireo. Amen. Fa ho atsika ihany koa nefa atsika izay nandray an'i Jesosy, raha Jesosy manao batisa atsika araka ny teniny eto, izay manao batisa amin'ny afo dia tsy mandoro atsika izy amin'izay fotoan'izay, tsy mandoro fa manome ositra atsika, fa tsy hampatsika ihany hoe misy ohatrany hoe afo mandalo amintsika. Amen. Manositra atsika izy amin'izay fotoan'izay. Alleluia. Dia izay mihitsy nitondrako ny fijoroana vavolombelona eto, satria tamin'izay fotoana izay zaho mbola tao anatiny, izaho efa manompo any tompo, tena hoe efa nanolo tena ao an' Jesosy dia nandeha nahitsy naraka an' Jesosy foana, fa mbola tao ny fitafiana tsy mendrika,
le fanao loko volomena be mbola tao anatin'izany ao. Dia nisy fotoana tsy haiko hoe zay le fitarian'ny fanahy masina na tsapa zany aho hoe mitarika ana le fanahy masina hiditra amin'ny fifadikanana, nanao fifadikanana 15 jours aho, nanao fifadikanana 3 jours aho, nanao fifadikanana nanomboka nanao fifadikanana. Dia efa nanao fifadikanana 3 jours tamin'izay fotoana izay dia nahita zavatra image boribory. Dia maheno amin'ny feo miverimbena hoe fifadikanana 30 jours, fifadikanana 30 jours. Dia ahoana avidiako an'izany fifadikanana 30 jours zany. Dia zaho amin'io efa mahatsapa misy mivavaka dia mahatsapa hoe ohatran'ny mahay ny tanako. Dia indray mandeha amin'izay zany rehefa nataoko le izy andeha aho zaho hifady an'ny 30 jours. Fa le izy tsisy olona manery anao, tsisy olona miteny anao, fa ianao automatika mangetaheta hoe satria le fanahy masina ao anatinao nanomboka nitondra ny fadianana foana izy. Satria raha mijery ny lalan'i Jesosy alohan'ny hanaovan'ny ministerany dia niditra fifadikanana Jesosy, ny mpianatra, ny fadianana. Aleloia. Araka ny tarian'ny fanahy masina. Dia tamin'izay fotoana izay nifady ana 30 jours zavatra mbola tsy nataoko na indray mandeha dia ho tanterahako aty zavatra ity. Dia tamin'izay nitokana mihitsy aho. Nitokana andritra ny 30 jours nifadianana. Dia tao anatin'io ry hava malala, tamin'io anaty tsapa ny famangian'ny afon'ny fanahy masina. Fa tamin'izany aho tsy nahalala, tsy nahafantatra hoe izay le afon'ny fanahy masina. Fa taty aoriana vao mahatsapa, mahalala hoe hay ve izay le afon'ny fanahy masina. Dia nivavaka zaho. Dia zaho anatin'ilay mivavaka nomboka tsy tafahetsika aho. Vatako rehetrarehetra mivavaka aho fa tsy mihetsika. Dia zaho le tsy mihetsika mahatsapa hafanana miditra manomboka any amin'ny tongotro anankiray aloha dia mandeha miadana le izy dia may fa tsy may hoe tena mandoro fa mahatsapa hoe misy hafanana dia inona ao nahazo anazy Jesosy vonjeo inona zany fa zaho tsy afaka mihetsika. Tena zany rehefa manatrika anao Andriamanitra, rehefa hanositra anao izy hamangy anao izy dia tsapanao mihitsy hoe misy hafanana, misy hery hafa tsapanao hoe puissance hafa mihitsy zany. Zavatra tsy mbola nisy amin'ny fiainanao tena tsapanao hoe hafa mihitsy zany. Dia Jesosy vonjeo inona nahazo anahy dia zaho tsy afaka mihetsika tena hitako hoe tsisy hery. Dia tena eo aho tsy mihetsika iny amin'izay zaho dia henoko amin'izay le afo miditra tongotra anankiray kavia, avy eo niditra niakatra, dia avy eo niditra amin'ny tongotra kavanana ihany koa niakatra le afo niakatra. Jesosy manomboka zany tsy afaka tsy mahateny aby aho hoe miteny mafy ohatrany no tsy afaka tena fa natoko any ihany miantsona Jesosy fa zavatra tsapako zany hoe nisy fiadanana ao am-poko. Zay ny lalako hoe Jesosy mamangy aho, fanahy masina mamangy aho, nisy fiadanana atin'ny foko. Dia le izy miakatra dia mameno hatrany ivelany, hatrany haleluia, hatrany anatiko niakatra hatrany amin'ny lohako, ny tanako, ny tongotro feno le hafanana may. Haleluia. Izay le afon'ny fanahy masina. Dia nahatsapa ny izy mameno ny vatako, tena feno afo ny vatako mahatsapa fiadanam-po aho. Fa naharitra le izy, tena naharitra. Tsy hoe nandalo ohatr'izany fotsiny dia vita fa tena naharitra, tena nameno ny vatako manontolo ary zaho tsy afaka mihetsika. Amen. Haleluia, voninahitra ho an'i Jesosy. Dia izay nandraisako ny tenin'Andriamanitra teo hoe ny olombelona dia manao batisa amin'ny rano. I Jona mpanao batisa dia ny ran'Andriamanitra, ny ministera nanao batisa amin'ny rano. Fa Jesosy mihitsy no manao batisa antsika amin'ny afo. Izy no manao batisa antsika amin'ny afo. Mahita antsika angamba toy vao ny azo be dia be amin'ilay hoe afon'ny fanahy masina. Fa tena nahatsapa an'izany aho.
natsapany famangian'ny tompo tamin'izay. Dia rehefa avy eo nina, rehefa iny nandalo nomboka ninitsana amin'izay tao anatin'io niala tamin'ny fitafiana tsy mendrika rehetra. Aleloia. Nomboka niala aho tamin'ny fanaovana pataloha, nomboka niala aho tamin'ny fanaovana makiazy. Tamin'izany tena hoe tsy zaho mihitsy le izy, tena hitako hoe tsy heriko fa herin'ny fanahy masina. Satria nanoro azy Jesosy olona anankiray devant vehivavy mitafy akanjo manao saron-doha aloha hatrany ambany manao fitafiana mendrika. Dia tamin'izay andeha hiasa dia zaho manao pataloha, nomboka nanao zipo dia ny alako avy ao anaty trano hatra tonga andeha toerana kako bisy fa tena navesatra ny tongotra dia ataoko hoe omey anahy daholo zay olona mijery anahy, ataoko hoe omey anahy daholo. Satria menatra manao an'le zipo fa zatra an'le manao pataloha mifindrifindry. Fa tena hoe tena sarotra tamiko. Indray raha mbola manao pataloha dia takonako. Fa le fanahy masina tena mampiovanao, tena hoe manala anao mihitsy. Dia nanaiky aho. Dia hatramin'izao saorako Jesosy nanaiky aho na mandeha miasa manao zipo. Miasa raha asa dia manao zipo. Amen. Voninahitry an'i Jesosy. Nanomboka teo nanalany tamin'ny makiazy, tamin'ny loko volo. Notapahako ny voloko nanaly efa hitantsika ngamba zany témoignage niala le menamena tamin'ny voloko ny esoriko. Kay zany zay voatsapako hoe nitondràn Jesosy tamin'ny zao aby vao hitanao zany averin'ny fanahy masina le zavatra teny, zavatra nalalovantsika rena, ampatsahivony atsika ny expérience nalalovantsika. Amen. Dia izao voatsapako daholo hoe tao anatin'le fifadikana nataoko rena manintsana Jesosy le afo namangy ahy dia le afo mandoro ny asan'ny nofo rehetra. Satria raha tonga ny fanahy masina dia ny asan'ny nofo aloha esorin'i Jesosy amintsika. Tsy hoe raha tonga ny fanahy masina tonga dia maminany aho, tonga dia mahay n'izao rehetra zao fa tonga le afo le fanahy masina handoro ny asan'ny nofo zay mbola manjaka ao anatsika. Satria asan'ny nofo rehetra zany fijejojejona avy amin'ny nofo. Fanahy fijejojejona zay nangeja tao amin'ny fitafiana tsy mendrika, fanaova makiazy, ny lokomena, ny parfum, ny rehetrarehetra. Fa tao anatin'ny namangian'i Jesosy tao anatin'ilay fifadikana namanginany dia tsapako mihitsy izay nanalany anahy tamin'ireo. Izany hoe étape par étape no lalana fanarahantsika an'i Jesosy. Dia saorako Jesosy amin'izay voninahitra ho azy irery ihany. Tsara Jesosy rahavavy malalo, afatra ho atsika, afatra ho aisoanao. Rehefa tsika nanolo tenan'i Jesosy, aoka tsy ataontsika kilalao, aoka tsika anaiky atsakany sy andavany izay rehetra lazainy, izay rehetra teneniny. Amen. Fa ho hitantsika ny voninahiny, ho hitantsika ny fahatsarany. Halleluia. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ho azy hatramin'ny taolo andrena ho mandrakizay. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola miverina eto indray tsika hitondra ny fijoroana ho avolombelona manaraka dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra. Amen.